Dia fifaliana indray ry havana malala ny iarahana aminao tafaraka ato amin'izao fandarana izao isika. Ho an'Andriamanitra rery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, ary isika kosa mba ho fotoana voatahy ho antsika zao fotoana iarahantsika eto izao. Milohan'ny anohizantsika indray ny fanokafana ny soratra masina, mikasika an'ilay lohahevitra hoe ary ny tompo ny ara-niasa taminy. Manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, soranay be dia be noho ny amin'ny teninao, dia tsy voatery amina viana intsony izahay, fa efa nambaranao ao amin'ny soratra masina izay rehetra tokony ataonay, amin'ny mampanomponao anay, indrindra Andriamanitra eo amin'ny asa fanompoana izay niantsonao anay, ny fidiananao anay, ka dia hiteny manokana aminay eto indrainay androany, ary izahay kosa meo anay ny fotsotra mahay miaino mandray ampatsorana ny afatra na mety ho fanotsiana mihitsy aza, fanotsiana izay diso avy amin'ny soratra masina. Ka tanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, tamin'ny lasa itsika dia niresaka manokana mikasika an'ilay Efesianina 2:2 andininy 10 izay toko sy andininy tena nanazava tamintsika mihitsy ny fiarahantsika miasa amin'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompoana. Fa asa nisika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Androany dia hijery andininy anankiray izay efa mahazatra ny rehetra ihany koa isika, ary tena mifameno amin'io hoe efa noforonon'Andriamanitra isika tao amin'i Kristy mba hanao asa tsara izay efa nitendren'Andriamanitra handehanantsika eo aminy. Raha miresaka n'izany hoe mandeha eo aminy, mandeha eo amin'Andriamanitra, dia mahatsiaro an'ilay lehilahy anankiray izay niara nandeha tamin'Andriamanitra, dia tsy iza izay fa Enoka. Enoka ilay niara nandeha tamin'Andriamanitra. Dia voalazan'ny soratra masina fa efa nafindra n'Andriamanitra mihitsy azy izy, any an-danitra izy ankehitriny. Tsy nandalo fahafatesana izy, fa dia efa tafafindra any, ary tsika ihany koa izay manantena ho afindrany, tsy ho ela rehefa ho avy ny tompontsika, dia mba mientanentana ery tsika mandre amin'izany hoe mba maniry ny hiara handeha amin'Andriamanitra ihany koa, hanao ireo asa tsara izay efa nofaritan'Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy. Zao novakitsika ao amin'ny Mateo 9:9. Mateo 9:9 dia ny andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 7:30. Efa mahazatra antsika loatra. Andininy 1:30. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay, fa izany rehetra izany dia katsahy ny jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ry havana malala, nanao asa tsara Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy, ary rehefa napetra n'ilay fitsinjarana asa, inona ny anjarany, dia inona ny anjarantsika? Rehefa miaraka aminy, rehefa miara-miasa aminy, rehefa manompo azy, dia zao no napetrak'Andriamanitra hoe ny aminy hoe inona no hoaninay sy ny hosotroinay sy ny sisa, tsy anjaranareo zany ry zanako. Zany ny fanambarana lazain'ny soratra masina, izay no tenen'ny Kristy mihitsy no niteny an'izany tamin'ny vavany hoe ny aminy hoe inona ny hoaninay, inona no tafianay, inona no sotroinay, tsy anjaranareo zany. Hanampy ho anareo maimaim-pony zany, fa ny tokony ataonareo dia nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, hikatsaka ny ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatiko, fa eo amin'ny mpiarabelona amiko ihany koa. Zany no andraikitra
nankinin'Andriamanitra tamiko, de zany koa nandraikitra zay nankininy aminao, nankininy amintsika. Raha jerentsika io fanambarana io dia ny asa tsara rehetra, ny asa tsara rehetra zay nataoko mba hiatrehako ny andro zay nomen'Andriamanitra, zay mbola omen'Andriamanitra eto amin'ity fiainana ity, dia voafoaka ao anatin'io avokoa. Ny asa fanompoana eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny ankohonana, fa na ny asa fivelomako sy ny asa mandrarahako aza dia tafiditra ao anatin'io avokoa. Ny asa mandraraha zay nametran'Andriamanitra anao, nametran'Andriamanitra antsika io, dia fomba hoentintsika mifandray amin'ny mpiarabelona, manao zay asa ankinin'Andriamanitra amintsika eo amin'ny fampandrosoana ny fanjakana. Ny tanjona zany dia miova mihitsy eto. Manao asa mandraraha ny olona anankiray, ny tanjona tsy hoe anangona rena eto amin'ity tany ity. Ny tanjona tsy ny hoe hitolona amin'ny fiainana, ka tsy misy hoaniny zay raha vao tsy manao an'io. Tsisy hosotrony zay, tsisy hotafiany zay, tena tsy zay mihitsy. Fa eo ampanaovana an'io asa mandrarahanao io ianao dia manao zay ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao sy eo amin'ireo olona rehetra zay mifanerasera aminao eo amin'io asanao io. Tsisy hafan'izay ihany koa, manao ny asa fanompoana eo anivon'ny fiangonana isika, de mitovy ihany, samy ao anatin'ilay voalaza ny Efesiana 2:10 hoe asa tsara zay efa nitendren'Andriamanitra avokoa reny rehetra reny mba handehanantsika eo aminy. Ka le mandeha eo aminy zany a, dia eo ampanaovana ny asa mandrarahako a, dia mandeha eo aminy. Takan'izay nataony Enoka. Eny ampanaovana ny asa fanampiana ny mpiarabelona amiko eny a, tsisy resaka hoe fivelomana, tsisy resaka fakana vola, tsisy, fa de zao mandeha eo aminy amindreny zavatra rehetra eny. Efa asa tsara no tendren'Andriamanitra mba iarahako mandeha aminy, ary zay le hoe miara-miasa amin'Andriamanitra. Dia ny Marka 5:20 hoe ary ny tompo niara-niasa taminy. Raha zavatra araka n'izao tontolo zao, ny azona zavatra araka n'izao tontolo zao, ny zavatra eo amin'ny fiainana, filan'ny fiainana amin'ny maha olombelona fotsiny no anaovako an'io asa mandrarahako io, de lasa niova mihitsy zany, zay le tanjona tian'Andriamanitra apetraka. Fa ny tanjon'ny fiainako rehetra, ny programam-piainako rehetra, dia ny katsaka, ny ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eo ampanaovana an'io asako io, na miasa ho an'olona any amin'ny toeram-piasana, na miasa tsy fantatro ho an'ny fanjakana any amin'ny toeram-piasana, na miasa ho an'ny tenako a amin'ny asa ataoko fivelomako tsy miankina amin'ny hafa fa asa mahaleo tena ny ataoko, dia asa tsara nataon'Andriamanitra mba handehanako eo aminy. Ary amin'ny alalan'ireny asa ireny no mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary raha zay dia ho hitanao fa tena hafa mihitsy ny fomba fitondranao ny asanao. Eny fa na de ny fomba fitediavanao asa aza, fomba fisafidiananao asa, inona no asa ho ataoko amin'ny andro sisa zay omen'Andriamanitra eto amin'ity fiainana ity, dia miova mihitsy. Ary amin'izay tsika efa tsy tratra tsony an'ilay fandrika voalazan'ny Timoty 1:9, andininy fahavalo le hoe tandremo raha maimay te hanan-karena, ovaka itsika Timoty 1:9, eo amin'ny 9:5, raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany, ary zay te hanan-karena dia latsaka mifaka-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, zay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. 10 fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, ka ny sasan'izay fatra-pitady zany de efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Niova manko ilay tanjona ny antony anaovana an'le asa mandraraha, ary
raha vao zay no tonga eo amin'ny olona anankiray araky ny fanambaran'ny soratra masina eto, araky ny fanambaran'i Jesosy eto, dia hozy Jesosy hoe tandremo. Efa lasa lay tompo hafa indray zany no tomponao amin'izay fotoana izay. Maty toko 9 dia ny 5:5 hatramin'ny 5:4 tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ary ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ravina malala, tsy ny vola no tanjona eo amin'ny asa mandrarahantsika, fa ny fanjakan'Andriamanitra. Ny sisa Andriamanitra no mandamina azy. Aiza zany ny tokony toerana isy saranga tokony isy eo amin'ny fiarahamonina, satria ny fiarahamonina dia mamaritra ny sarangan'ny olona anankiray arakaraky ny fananany, arakaraky ny harenany. Izao tontolo izao zany, izao tontolo izao manana an'izany fomba fijery zany. Baiboly dia nametraka hoe raha ohatra ka manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izay ny sisa anjaran'Andriamanitra. Apetrany amin'ny saranga aiza ianao, apetrany amin'ny toerana olona fianakaviana na olona sahirana ve ny ankonanao, sa eo amin'ny atonontonony, sa ny manan-karena be. Ny zanak'Andriamanitra dia marobe ny zanak'Andriamanitra zay nanan-karena, fa maro koa ny zanak'Andriamanitra tena zanak'Andriamanitra. Anisan'izany Jesosy Kristy dia niaina teo amin'ny fiainana sahirana, fa tsy mahasakana mihitsy ny fiainana tsy katsaka ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra zany, ary fanomezam-boninahitra mandrakariva ny fiainana. Na sahirana ianao na manan-karena, fa tsy hoe rehefa sahirana dia manala baraka an'Andriamanitra. Tsia, lay tompontsika, lay zokontsika lamatoa, lehilahy ory sady zatra fahoriana izy. Zany ny fomba niantsony ny mpaminany azy, niantsony ny soratra masina azy. Ka eto zany amin'ity lesontsika androany ity dia zao: ny tanjontsika eo amin'ny zavatra rehetra izay atao, eny ampanaovana n'ilay asa tsara izay namboarin'Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy, sahala amin'izay nataony Enoka, dia nikatsaka ny fahamarinan'Andriamanitra, nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, izay ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, izay ivelomana ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ivelomako sy iveloman'ny hafa ao amin'izany fahamarinan'Andriamanitra zany. Ny sisa anjaran'Andriamanitra, ilay Andriamanitra endry noho izaho, ilay Andriamanitra tompo ny fahendrena rehetra, endry lavitra noho isika Andriamanitra, dia izy mahafantatra mihoatra lavitra izay mahasoa antsika. Ka dia ao anatin'izany fiarahantsika miasa amin'izany, fiarahantsika mandeha amin'izany, zany fitsinjarana asa efa voalamina zany, hoe ny anjarantsika dia mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany, fa izy no mikarakara ny zavatra rehetra ho antsika. Ao anatin'izany isika no tena mandeha manompo azy amin'ny fifaliana, arak'izay ambaran'ny mpanao salamo hoe manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Salamo 112:2. Ry havana malala, mahafinaritra ny tompontsika. Raha tianao ny ara-iasa aminy, raha tianao ho tanterahany ilay Marka 9:20 hoe ary ny tompo ny ara-niasa taminy, dia mazotoa manolotra ny fiainanao an'Andriamanitra, katsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany, fa izy no andamina izay zavatra rehetra fantany fa mampety anao. Tsy ianao no hiteny amin'Andriamanitra ny amin'izay fomba hoentinao manompo azy, fa Andriamanitra ny teny aminao, hanoro anao izy hoe zao no hoentinao miara mandeha amiko eo amin'ny fiainako. Eto zany zao mazava tsara ny toromarika nomeny antsika. Ka tsy ao aloha ny fanjakany, ka tsy ao aloha ny fahamarinany. Ry havana malala, Andriamanitra ny hatanteraka ny asany raha ohatra ka omentsika azy ny fitaovana anaovana ny asa, hanatanterahana ny asa, dia tsy izy zany fa ianao, izaho, ny tenantsika. Fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra isika. Ka raha vonona manontolo ametraka an'izany eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra isika, dia amin'izay fotoana izay natanteraka ny asan'ny Andriamanitra
Ary ianao kosa ahita n'ilay fifaliana, ilay voalaza hoe manompo an' Jehovah ny fifaliana. Andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra ô Rainay any an-danitra, soranay lehibe ianao, noho izany teny mamy avy aminao zany. Fantatray Andriamanitra ô fa tianao zahay mba hanompo anao amin'ny fifaliana, ary tianao zahay ahita ny tena fifaliana eo amin'ny fiaraha-miasa aminao. Ary fantatray ankehitriny fa ianao mihitsy efa te tanteraka n'ilay voalaza hoe ny tompo niara niasa taminy. Te hiara hiasa aminay ianao, maniry anay mba ho fitaovana ho azonao ampiasaina. Andriamanitra ô, ampio izay mba ho endry. Ampio izay mba hanolotra feno manontolo ny fiainanay sy ny tenanay ho eo aminao. Ary dia ianao kosa no hiasa. Hiasa atao anatinay ianao hanamboatra anay, fa ianao koa no hiasa hampavokatra ny asa rehetra, ny asanao izay ampanaovinao anay. Hitahy manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao ianao, mba hatonga n'ity fotoana izay niarahanay taminao ity, mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay. Ary ho tsaroanay indray androany, rehefa any amin'ny fiainana mandrakizay izahay, dia ho tsaroanay ny vokatra izao fandaharana izay niarahanay taminao teto izao, fa niasa tokoa izany, nanampy anay, nanamboatra anay mba ho isan'ireo izay mpiara mandova fiainana mandrakizay miaraka amin'ny olom-bovonjy rehetra. Saotra indrindra Andriamanitra fa tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.